Ampifaliana indray no hiarabanay mivady atsika mianakavy a misaotra ny ekipa tsika izay miara-miasa mahatanteraka an'ity fandarana iarahantsika ity fotoam-bavaka manokana en ligne isaorana an'Andriamanitra fa miaraka amin'Andriamanitra ao amin'ny tontolo ara-panahy tsisy elanelana seza fiandrianana iray no iarahantsika miondrika iarahantsika miankohoka iarahantsika manandratra ny seza fiandrianan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Andray ny hafatsika androany pasteur Sandra Razafy Mandrato mbola resaka fiderana ihany tsika ao anatin'ilay hoe mamorona atmosfera ho ana fiainana mahafinaritra sy fiainana mandresy. Dia efa nanomboka teo anoloha fa ito itsika amin'ity vidigana faharoa ity vidigana faharoa ho antsika izay mandray ny hafatra androany zany. Eto aloha dia te hilaza hoe androany tsika hiresaka zavatra tsotra afaka tonga dia ampiarina isa-tokantrano isam-baravarana satria tsara ilay mandray teboka avo be, teboka 7 ny fahombiazana, teboka 30 ny tsako be dia be ilay izy fa izao hijery zavatra tsotra tsika momba ny hoe fiderana, fiainana misy fiderana. Ao amin'ny bokin'ny mpanjaka faharoa toko fahatelo no oraisintsika amaky tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny 2:4 fa 5:4 ary ny 6:4 no vakiantsika dia rehefa avy eo ofitiko amintsika tsiraray avy bijery sy mpiainy fandaharana ny zavatra ilay tantara zany. Zao vaky ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia hoy Elisa, raha velona koa Jehovah tompony maro izay hitsanganako eo anatrehany raha tsy noho ny fanajako an'i Josafata mpanjaka ny Joda dia tsy hanatrika anao na hijery anao akory aho. Nefa hitondra mpitendry lokanga ary rehefa nitendry ilay mpitendry lokanga dia nanindry an'i Elisa ny tanan'i Jehovah. Ary hoy Elisa, izao no lazain'i Jehovah. Atao feno lavaka ity loasandrika ity fa hoy Jehovah, tsy ahita rivotra na ranonorana akory ianareo nefa ho feno rano io loasandrika io mba hosotroinareo dia ianareo sy ny ombinareo ary ny biby fiomponareo. Ary ho zavatra kely ihany eo mason'i Jehovah zany fa anolotra ny Moabita eo an-tananareo koa izy ary andrava ny tanàna mimanda rehetra sy ny tanàna soa rehetra ianareo sady hikapa ny hazo tsara rehetra sy anampina ny loharano rehetra ary hanipy-vato amin'ny tany soa rehetra ho fanimbana azy. Ary noho ny maraina tokony tamin'ny fotoana fanaterana ny fanatra dia indro nisy rano tokoa tonga avy tamin'ny lalana makany Edoma ka feno rano ny tany. Ho avery kely ilay tantara dia amin'izay mazava amintsika tsiraray avy tsara ilay izy. Zao ilay fotoana, nisy fotoana ny Moabita efa resy teo anatrehan'ny zanak'Israely dia lasa manatitra ondry sy osy maro be foana tahaka ny hoe fanomezana isa-taona, tahaka ny hoe anjara fanompoana ny Israely isa-taona ny Moabita dia manatitra an'izany any amin'ny Israely. Dia ndray andro rehefa maty ny mpanjaka teo amin'ny Israely dia nikomo ny Moabita, tsy nanome intsony izy, izay tsy hanome intsony izy. Rehefa nahita an'iny Jorama ny anaran'ilay mpanjaka teo amin'ny Israely dia tezitra izy. Dia hoy izy Jorama hoe andeha hiantso ny Josafata ako Josafata ilay mpanjakan'ny Joda hiaraka amiko andeha hanafika ny tany Moab satria reo dia manomboka manohitra antsika, reo manohitra anay manao tsinitsinina anay reo tsy manao ny tokony atao intsony. Dia lasa niantso izy an'i Josafata dia hoy Josafata hoe za dia raha alahinareo ka ny olo dia olonao ihany fa andeha tsika. Dia rehefa andeha izy reo dia ny lalana makany Moab dia mandalo amin'ny Edoma. Dia rehefa nandeha hoany izy reo dia andalo amin'ny Edoma dia resaka tamin'ny mpanjakany Edoma izy koa ny mpanjakany Edoma hoe za koa andeha hiaraka aminareo.
dia niainga zany mpanjaka anankitelo anafika ny moaba. Rehefa teny an-dalana izy dia nantany indray Josafata aizaka lalantsika dia namaly Jorama hoe any amin'ny efitry moaba no alehantsika. Rehefa nandeha izy ireo dia nandeha 7 andro lany ny rano tsisy ninina intsony ampelantanana dia nanomboka kivy amin'izay mpanjakany Israely, kivy amin'izay koa Josafata, kivy Edoma. Dia hoy ny mpanjakany Israely hoe moa ve Andriamanitra ozy izy anome an'ireto mpanjaka telo reto ho tanan'ny mpanjaka Moaba. Dia hoy Josafata misy mpaminany eto ozy izy fa zao amindaotsika ho any aminy misy ny Elisa eto izy dia hitenenan'Andriamanitra ihany koa. Isitona lesona be lehibe tsika rehefa avy eo misy mpaminany eto fa andaotsika ho any aminy dia lasa izy nakany amin'ny mpaminany satria le mpaminany hitenenan'Andriamanitra. Dia rehefa tonga tany izy dia naikitsika isaka tamin'ny koa Elisa satria tamin'izany Jorama mpanjakany Israely olona efa niodana tamin'Andriamanitra. Dia kay koa Edomita dia hoy Elisa mantsena azy telo mirahalahy tsy te hiresaka aminareo akory aho izy izy fa noho ny fanajako ny Josafata dia izao mandana etsika miditra amin'ilay fampianarana amin'izay mandeha nareo maka mpitendry lokanga dia sy avo mitendry lokanga. Dia izao nambara ny tenin'Andriamanitra raha vao nanomboka mitendry lokanga le mpitendry lokanga dia latsaka tao amin'ny Elisa, latsaka tao amin'ny mpaminany ny fanahin'i Jehova dia nanomboka naminany ny mpaminany. Zany hoe raha tsy nisy an'ilay mpitendry lokanga tsy nanindry ny Elisa ny fanahin'i Jehova ary tsy naminany Elisa. Rehefa naminany Elisa dia naminany hoe isy rano masiovy lavaka fanjakana eto amin'ny ty loasandriky ty dia hofeny io. Dia naminany koa izy hoe omen'Andriamanitra ho anareo ny fahavalonareo. Inona amin'izay ny zavatra iarahantsika? Iresaka zavatra tsotra be tsika hoy zay mivady iresaka zavatra tsotra amintsika tsiraray avy. Ravina malala ny zavatra mahagaga dia izao Elisa dia mpaminany pasteur central. Elisa tena ray tanàna dia miaiky hoe mpaminany io fa zao anefa rehefa tonga le fotoana haminaniana ho anazy telo mirahalahy-mpanjaka reto dia hoy Elisa hoe angalao mpitendry lokanga aloha ako. Rehefa mitendry le mpitendry lokanga dia voatsindry ny fanahy ny mpaminany. Ny mahazatra dia hoe ny mpaminany sy ny mpanompon'Andriamanitra no mametra tanana amin'ny mpitendry na hoe manao zavatra momba mpitendry fa ny zavatra mahagaga teto dia izao lay mozika no tendren'ilay mpitendry no niantraika tany amin'ny fanahin'ny Elisa dia nanindry ny Elisa ny fanahin'Andriamanitra. Raha tsorina zany ety am-piandohana ho antsika tsiraray avy dia izao misy atmosfera izay mahatonga ny fanahin'Andriamanitra hiasa. Tsy ny atmosfera rehetra no mahatonga ny fanahin'Andriamanitra hiasa. Ilay fanahin'Andriamanitra efa tao amin'ny Elisa satria izy efa mpaminany efa iken'ny olona rehetra izy. Fa izao anefa tsy tonga dia niasa ilay fanahy, tsy tonga dia niasa ilay fanomezam-pahasoavana fa rehefa nitendry ilay mpitendry lokanga ny zavatra mahagaga nietsika ny fanahin'Andriamanitra. Pasteur Sandra Razafa Mandrato. Kasitraka pasteur Antso. Manaloatra zany pasteur ny fiainantsika mihitsy indraindray rehefa andeha hiatrikady isika dia tsara maka an'izay ohatra zay. Manaloatra hoe efa izy tsy manova ny mampaminany anazy mihitsy le izy fa nefa izy mahatsapa sy malala fa ilaina sy fanalahidy lehibe misy mpitendry eo mitondra an'ilay atmosfera nafederana. Manana rehefa maheno an'izany dia hoe nitondra ho an'izy ireo lay atmosfera lay fahatakarana hoe fanalahidy ilaina lehibe le hoe andeha hitendry an'ilay lokanga dia lasa nanana ho azy Elisa hoe lasa tonga tao aminy fanahin'i Jehova ny teny taminy hoe izao ny zavatra tokony ataony. Ilainao amin'ny zavatra rehetra ohatrehanao amin'ny alohan'ny andehananao amin'ny zavatra rehetra dia mila ianao eo amin'ny fiainanao ray manontolo mihitsy hoe
manana an'izay hoe efa mipetraka aloha ataontsika ifonako hoe ataontsika zany hoe lafika ataontsika hoe bazy ataontsika hoe zavatra ilainao iainganao ilay ianao mihitsiny hoe manana an'izay fanalahizay hoe manana efa voapetraka ao anatinao mihitsy le atmosférana fiderana araka ny teny mpanompon'andriamanitra hoe tsy ny zavatra rehetra tsy ny feokira rehetra no andeha isitony ny tanan'andriamanitra eo aminao hoy tenin'andriamanitra rehefa eo amin'io andimy faharoapolo sa dimy ambin'ny folo teo io hoe teo amin'ny dimy folo hoe dia nidina teo amin'ny ali ny tanan'i Jehova rehefa te hisitona ny tanan'i Jehova eo amin'ny fiainanao ianao sy tongy eo ny atmosférana fiderana ny fiankofanao eo anatrehan'andriamanitra ny famezanao voninahitra sy fideranan'andriamanitra dia misitona ny tanan'andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Zany mihitsy pasteur Sondra Zafimandrato ary etona pasteur Sondra dia misy zavatra manokana tiako ifamizaraina ary tena tiantsika mivady ifamizaraina amin'ny mpijery sy ny mpiaino rehetra. Be dia be tsika no efa nandray fanahin'Andriamanitra. Efa manana fanahin'Andriamanitra tsika ao anatsika ao. Dia rehefa nandray fanahin'Andriamanitra tsika dia nanonona mpanompon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika hoe hontahina ane ianao, ho ambinina ane ianao, ho sitrana ane ianao, ho ampiasain'ny tompo ane ianao. Be dia be ilay fahasoavana nitononona tamin'ny fiainantsika. Fa izao zavatra mahagaga. Indraindray ary be dia be ny kristianina manontany an'izy hoe pasteur efa nitonona tamiko izy fa maninona tsy miasa efa nivavahanao an'izany efa maninona ilay izy ny tsy voaraika ao amin'ny fiainana efa nivavahanao amin'ny aka ohatra tsotrotsika zao hoe nitsotra indrindra dia ny hoe fitahina rabola efa maninona efa nentina mavaka aina tamin'ny fitahina rabola fa maninona tena tsy mahita an'izy eo amin'ny fiainako mihitsy ahako. Ny antony dia zao eto zany dia te hitaonantsika tsiraray avy izay mpiaino sy mpanaraka fandarana. No fanontaniana dia izao ilay fanahin'Andriamanitra tao anatinao ve efa namoronanao an'ilay atmosfera ahafahany miasa eo amin'ny fiainanao. Raha tsorina ane zany dia izao hoe be dia be ny olona manana fahasoavana fa ilay atmosfera ietsehan'ilay fahasoavana ny tsy hoforoniny. Le zavatra efa Elisa nefa mpaminany Elisa nefa eken'ny olona rehetra hoe mpaminany le izy efa nanatao anatin'ny fiaina le fahasoavana hoe maminany fa izao tsy feno le fepetra mbola tsy eo le atmosfera ahafahany maminany. Dia tahaka zany koa isika mety hoe efa nandray fahasoavana be lehibe fahasoavana aka ohatra zao hoe misy fotoana za manokana fijoroana vavolombelona sady tsy hoe zany tsara indrindra fa le izy zany zavatra nitrango eo amin'ny fiainako dia mba tiako hozaraina amintsika tsiraray avy le izy. Misy fotoana za men'Andriamanitra fahasoavana mivavaka ho an'ny marary dia sitrana ny marary dia zao zavatra tsapako. Misy fotoana rehefa eo amin'ny fiangonana na mpiara-miasa rehetra dia mahalala le izy tsy mivavaka ho an'ny olona mihitsy ahako raha tsy misy atmosfera manokana. Tsapako hoe zay le atmosfera zany tahaka hoe le maka dite anankiray tsika na kafe dia asiana siramamy ao anatiny dia le atmosfera le manaroaro le sotro kely manaroaro an'ilay siramamy mba ifangaro amin'ilay rano na ifangaro amin'ilay kafe dia lasa mivadika dite mamy le izy. Dia tahaka zany ka lasaka nabavy ny le fiderana dia tahaka ny hoe manetsika na hoe amin'ny teny frantsay ngamba hoe miactive fahasoavana ny fiderana satria rehefa nidera le mpitendry lokanga dia active le fahasoavana active le fananao anatin'le olona active le fanatao anatin'ny Elisa dia lasa naminany Elisa. Raha ohatra ka ho somary roritoko lavalava le izy hoe hoetiko lavalava zany dia izao tahaka ny olona misy tromba ihany io lay tromba efa anatin'le olona fa rehefa mahaino le mozika le tromba dia lasa active lay tromba ao anatin'le olona dia lasa miseho le olona ratsy aloha le ohatra miraisany fa izao mba hampazava azy amintsika tsiraray azy rehefa active le fanahy rehefa active le fahasoavana rehefa active ho an'izay mahalala n'ity teny ity hoe osotra dia miasa le izy en action le izy tahaka ny tamin'ny Elisa hoe en action le fahasoavana
rehefa tonga le fiderana ary ny fiatraikan'le izy pastor Sandraka Zafimandraty dia izao lasa nanomboka nahazo direction lasa nahazo révélation Elisa hoe zao zavatra tokony atao nahazo direction Elisa hoe zao zavatra tokony ho ataonareo ary ny farany hoe nahazo promesse Elisa hoe zao tenena aminazy ireo hoe tsisy dikany ireo fahavalo ireo fa ho atolotry Jehovah eo am-pelantananao ny loharan'ilay direction ny loharan'ilay promesse dia inona lay fiderana zay niarahana nylay niarahan'ny mpanao lokanga tamin'ny Elisa zay zany androany tsika mivady androany dia ampaherin'ny mpijery rehetra ny atmosfera zay foroninao dia hiactive an'le fahasoavana ao anatinao efa nentina bavaka foana ianao efa nandray vavaka ianao nandray fametrahantany eny ianao nandray famosorana diloely ianao tsy haiko miankina amin'lay fiangonana nitaizanantsika miankina amin'ilay seapitaizana raitsika tsiraray avy fa tsy za azoko antoka hoe efa nitsofona rano ianao efa nentina bavaka ianao fa izao omeo sehatra le fahasoavana hiasa zay le hoe mamorona atmosfera pastor Sandraka Zafimandrato. Alléluia. Ry havana malalao mitombo izay raha nikany hoe i Josafata, Eli, mpanjakan'ny Edom sy ny mpanjakan'ny Israely fa ianao mety hoy ianao hoe ohatrany ahoana ny ahafahako manatanteraka an'izany proprement dit eo amin'ny fiainako dia te hiteny ianao hoe araka ny teny mpanompon'Andriamanitra toy ny efa hoe ataontsika ny ohatra ny tenen'ny pasteur moa hoe misy kafe na hoe rano na hoe ianao iny sisa ny sotro fa te hiteny ianao hoe ao anatinao efa miandry hirehatra fotsiny efa miandry fotsiny hoe ho velona indray ilay hoe atmosfera zay entinao eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'io ianao mety misy taona ianao eo amin'ny fiainanao mila taridalana mila ianao hoe tolotsaina mila ianao hoe alala hoe aiza indray ny tokony ale jereo tamin'reto mpanjaka reto nahazo tolotsaina izy fa mba azahoany an'izay tolotsaina zay mba azahoany an'izay révélation zay mba alalany hoe aiza ny direction sy lalana ho ale indray dia nily izy nanana an'izay teo amin'ny fiainany hoe ny sitony izy lefa nanan'Andriamanitra indray hiasa mahery eo amin'ny fiainany aza vela hipetrapetraka aza vela ho mandrimandry aza vela fotsiny hoe hipetrapotsiny ao hoe mpirina tany le fahasoavana marina tokoa zany pasteur isaky mifarana amin'ny fotoam-bavaka rehetra alohan'ny fotoam-bavaka rehetra raha nisan'ny mpanopon'Andriamanitra nanonona raha nisan'ny zavatra nivakinao raha nisan'ny vavaka rehetra nataonao dia midika an'izay misy efa zavatra efa mipetraka ao fa fotsiny izay sisa no entinao andrekana an'izany eo amin'ny fiainanao afaka ampiarinao zany zavatra tsotra be isan'andro san'andro eo amin'ny fiainanao mba hanananao le fitondran'Andriamanitra le taridalana avy amin'Andriamanitra. Sarobidy zany pastor Sandraka Zafimandrato sarobidy ny atakaran'ny olona rehetra hoe za zany misy fahasoavana atao anatiko za manan-javatra mety hoe tsy tahaka ny Elisa ianao mety hoe tsy tahaka ny Eli ianao tahaka ny olona goavana be fa ny zavatra azo antoka dia zao misy fahasoavana ao anatsika tsiraray avy ao misy fahasoavana napetraka Andriamanitra ao fa mila atmosfera le izy mila mamorona an'ilay atmosfera ianao ny olana pastor Sandraka dia izao raha tokony ho izy ny afo mba hiretany dia mila essence na pétrole na zavatra ohatr'izany lay lafo fa ny olana dia izao ndraindray tsika raha tokony hitondrana pétrole na essence bebe kokoa le afo mba hirehitra dia zavatra hoentsika indray zavatra mamono an'le afo le atmosfera zany le atmosfera le fahasoavana tokony hietsika ho tokantranontsika tondrahantsika zavatra hafa indray lasa raha tokony hoe hideratsika ao anatin'le hoe mamorona atmosfera tsika fiderana ihany raha tokony hidera le fianakaviana mandalo olana zao le fianakaviana tahaka ny hoe tamin'ny androny reto mpiady reto hoe mandalo tany hevitra zany hevitra Edom dia ina zavatra ataon'ny olona rehefa mandalo tsy fisenana misy ady eo anivon'ny tokantrano na misy zavatra tahaka zany dia ny zavatra ataon'ny olona mamoa ifondray izy ny zavatra ataon'ny olona lasa misotro zavatra mahamamy indray izy nefa pina izy zavatra ataon'ny olona raha ohatra ka tsorana dia hoe ny sasany indray lasa mamono izy pastor Sandraka zay le mamono
lasa monimony izy zay mihitsy lasa monimonina izy lasa miteniteny fahatany izy ahoana ty io zay tsika voavita atao ahoana tsony ty zao tapidalakale-tsika enoy tsara zao miaraka amin'Andriamanitra tsisy tapidalakale zany raha ohatra ka nanokatra ranomasina mena teo alohan'ny zanak'Israely Andriamanitra dia tadidio raha mbola zanany ianao tsy anisany ho tapidalakale mandrakizay ianao tsy possible zany tsy possible ianao tapidalakale ny fahasoavana napetrany ao anatiko sy ao anatinao ny ao anatin'ny budget rehetra ny fahasoavana napetraka Andriamanitra ao anatinao dia ampy matoy io napetraka Andriamanitra ao anatinao dia ampy io ahatafitanao ampy io ahatonga ny fiainanao feno voninahitra Andriamanitra ampy io ahatafavoakanao ao anatin'ny zavatra misy ianao na inona zavatra andalovanao ampy le fahasoavana zao foana zavatra ambaranay mivady hoe tsy vitanao efa vitan'Andriamanitra le fahasoavana napetraka ao anatinao le ositra voarainao le diloilo natetehan'Andriamanitra ambony lohanao le fanahin'Andriamanitra mahery ao anatinao ampy ahatafavoakanao ao amin'ny toerana zay misy anao androany ampy izy fa tsotra be le zavatra resahantsika aza vonona le hafa tondray le izy mba hirehetra kopay mba hirehetra fa aza vonona zay le hoe mamorona atmosfera zay mahatonga antsika milaza hoe tsotra be le afatra iarahantsika mamorona atmosfera mamorona atmosfera ao amin'ny tokantranonao ao feno ifiderana feno ile atmosfera mamelona le fanahin'Andriamanitra ao anatinao le manaitra le fanahin'Andriamanitra ao anatinao le ahatonga le fanahin'Andriamanitra nindry ianao dia ilaza aminao hoe tsy io ny tokony ataonao fa tia ny tokony ataonao androany zao ny fahamarinana rahalasakana vavy misy karazana hetsika nataonao nandritra ny taona maro mampahomby ary nampahomby ianao ary tena tsara ny hetsika reny fa izao ny rahampitso tsy voateriny nataonao mba hampahomby ianao rahampitso misy taradalana afaka hoentin'Andriamanitra rahampitso ampahomby ianao rahampitso misy taradalana afaka hoentin'Andriamanitra ao fiainanao afaka miteny aminao Andriamanitra hoe androany hatramin'izay ianao nasaiko mivarotra fiara fa androany mety efa zatra mivarotra amin'io ianao fa mba hitondrako anao lavidavitra kokoa dia asaiko mivarotra voatavo indray ianao dia gaga ianao hoe voatavo ahoana fiara ny haiko non tsy le hainao sy le mahazatra ny Jorama zao no mahazatra dia hoe mamaky ny lalana maka amin'ny désertny Moaba ny lehilalany zay le mahazatra ny Jorama fa tsy zany tsy voatery ho zany ny lalany ozy Andriamanitra hoe bon mba hampisy rano ray ary dia mangadio fatsakana dia hiteny olo ka tsisy rano ary tiako fatsakana ino dia ho fotsiny Andriamanitra mangadio fatsakana ny anjaranao mangady fatsakana fa ny anjarako mameno rano azy zay ny miaraka amin'Andriamanitra zay mahasarobidy ry havana malala ao amin'ny tompo isika mpijery televiziona isika mpienonjapeo rehetra forony le atmosfera ahatonga le fahasoavana hetsika forony le atmosfera ahatonga le fahasoavana hiasa be loatra ny olona zay manana fahasoavana be dia be ao fiainany fa tamin'ny taona tokony hetsika tamin'le fahasoavana izy variana monimony adinontsika le mamorona atmosfera fa isika mila mamorona atmosfera ahatonga fanahin'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainantsika tsirairay avy pasteur Sandra Razafy-Mandato amen eo amin'ny fiainanao manomboka androany anananao ny fanalahidy ahafahanao mandeha ahafahanao mahalala hoe aiza indray ny lalanao alehanao manaraka tadidio ty fahamarinana zany ary fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra tsy manova ny teny fikasan'Andriamanitra tsy manova ny planin'Andriamanitra tsy manova ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ninina zavatra mety miseho anoloanao fa ny zavatra fantatrao dia efa manana an'le tanan'Andriamanitra voasitonao ianao teo aminao tiako be mihitsy le tenin'Andriamanitra hoe le soratra masina ny teny hoe ary efa nitendrena le lokanga dia nidina teo amin'ny Elisa ny tanan'Andriamanitra nao sika raha te hisitona ianao ny tanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao
feno hoe fiderana sy atmosferana fiderana ny fiainanao dia hita ianao an'izany hoe zaho hoe rehefa mamaky baiboly dia misy hoe miarana dia tamin'andriamanitra ny tantanan'andriamanitra izy ohatry ny ahoana ary zany hoe tantanan'andriamanitra zany dia za miteny ianao dia hita ny tanan'andriamanitra eo amin'ny fiainanao izy tanany tsy fohy fa mahavontsy dia hita an'izany hoe miarika eo ambany tanan'andriamanitra ianao sy tomby le atmosferana fiderana sy tomby velomy zany tena hoe araka ny teny mpanompon'andriamanitra hoe apreeto indray zany ao anatin'ny fiainanao za mahita anao sady hoe ahita ianao eo amin'ny fiainanao ny tanan'andriamanitra hiasa mahery eo amin'ny fiainanao ho marina aminao ihany koa ary toa ny esan'andriamanitra teo amin'ny elisa dia olombelona tahaka antsika ihany ary raha ain'andriamanitra ny asa ain'andriamanitra nanidina ny tanany teo amin'ny elisa rehefa nitendreny zany lokanga rehefa nisy zany atmosfera nakasitrahan'andriamanitra zany nakasitrahan'andriamanitra le atmosferan'le lokanga rehefa nitendrena le lokanga dia nakasitrahan'andriamanitra zany dia isy an'izay atmosfera ho akasitrahan'andriamanitra zay any eo amin'ny fiainanao amaraparanantsika ty afatra androany ity dia izao sika dia olo-pahasoavana ianao mijery io dia olo-pahasoavana matoy ianao mbola tahaka izao dia mbola misy fahasoavana ao amin'ny fiainanao ao misy famindram-pon'andriamanitra ao amin'ny fiainanao ao fa ny fanalahiny ianao pasteur Sandra dia tsotra be foron le atmosfera ahafahan'le fahasoavana mivelatra foron le atmosfera ny fahasoavana dia ara-panahy fanahin'andriamanitra ndikan'izany mila mamorona atmosfera mety amin'le fanahin'andriamanitra tsika ao amin'ny tokantranonao asio fiderana mandeha ao idera ho an'andriamanitra ny tokantranonao dia hetsika le fahasoavana tokony hetsika rehetrarehetra ao anatin'le tokantranonao ao tahaka ny vo io vo anankiray efa feno ny fepetra hoe alainao vo anankiray dia apetraka ao anaty rano apetraka ao ambany tany ao dia tondrahanao raha vao feno le fepetra dia maninona iny vo iny hitsimika iny hitsimika iny satria nahoana feno le atmosfera ka dia tahaka izany koa le fahasoavana ao anatinao ao efa ao le izy efa ao le vo amin'ny fahalebiazana efa ao le vo atsara andriamanitra efa mahita ianao ane tokony andeha lavitra ianao ane tokony havita zavatra goavany fa zao sisa fenoe le condition foron le atmosfera ao amin'ny aka ohatra ka mpivarotra ianao asivo an'le atmosfera mety amin'andriamanitra ao anatin'ny fivarotanao le miantso an'le fitahin'andriamanitra le miantso amin'ny fanambinan'andriamanitra efa mitsofina rano ianao nametrahan-tanana ianao nanao fanatitra ianao nanao fahafolo-karena ianao miankina amina hoe inona ny seapitahizana misy atsika tsiraray avy dia ho ianao fa maninona ka ty tsy mety ka ny antony dia zao le zavatra ataonao tsy mifamaty tsy mifanaraka amin'ilay fahasoavana ao anatinao fa ataova mifanaraka le fahasoavana ao anatinao sy lay zavatra mitranga sy lay atmosfera ataova mifanaraka hoe ny vary dia mila tanimbary ama ny vary mila tanimbary ny fary mila hazo mila tany maina be ry mba haniry dia tahaka izany koa ny fiainanao lay fahasoavanao anatin'ny fiainanao mila atmosfera izy fenoy le atmosfera tahaka niny Elisa zao tena niaiky mihitsy Elisa hoe na dia zaka ny grand number one tamin'ny faminandro majoroany dia zao mila mpitendry aloha mila mpitendry lokanga aloha raha vao nandeha le lokanga tonga dia nandeha ho azy le fahasoavana dia tahaka izany koa raha vao mandeha le atmosfera feno le atmosfera ho hitanao zany fa ao anatin'ny tokantranonao io isy fahasoavana tsy eritreretinao midinao isy fahasoavana tsy eritreretinao anomboka amokatra anomboka hitsimoka ao satria nahoana feno le atmosfera feno fiderana ny tokantranonao feno fiderana ny ankonanao feno fiderana raha mpivarotra anao feno fiderana ny fivarotanao feno fiderana ny toeram-piasanao fiderana alefeo aza renira rehetrarehetra reny ny tena marina ka raha ny fiderana pasteur Sandra sady marana antsika anazy ary hoitizantsika amin'ny fotoana manaraka raha ny fiderana miactive fahasoavana ny ankoatra ny fiderana zany miactive inona misy karazana zavatra ataontsika zany miactive an'le ozona efa miafina tany ambadika tany fa vao tonga le zavatra nandrasan'le ozona dia potra le izy misy fanaratsiny niafinafina tany na nisy famisaviana ny afinafina tany fonana fa zavatra misy any amin'ny tontolo ara-panahy fa izao no lay atmosfera nataontsika
ao anatin'ny tokantrano monomonina natao ao tapataba natao ao tsy faly mihitsy dia vao nandrehan'iny le zavatra mpirina tany ambanimbadika tany dia velona izy tena niny dia garytsika hoe fa maninona ary fiainanay ohatrao nefa izay mpino ny antony dia zao zay atmosfera foroninao no mampamotsina an'la zavatra miafina any ambadika any raha ohatra ka fiderana ny foroniko fanandratana an'Andriamanitra atmosfera lanitra atmosfera mety amin'ny fahasoavana dia aniry le fahasoavana hitsimoka le fahasoavana dia iainao ambany fahasoavana minao fa ankonana ilamy mofeny fiadanana ny ankonanao vao rainao ny afatra hiova ny tokantranonao hoe tena misy zavatra kosa manomboka androany tsy avelako mandeha atao tranoko tsony tsy avelako mitranga atao tranoko tsony tsy avelako mitranga atao mpivarotana itsony tsy avelako mitranga tena teny mitsy hoe reto tsy avelako tsony fa reto manondraka zavatra hafahafa reto kay miantso fanahafahafa reto kay mahatonga fanahafahafa manindry fa izao kosa fahasoavana ny tiako vokatra fahasoavana ny tiako aniry fahasoavana ny tiako androbona dia reto atmosfera mety amin'ny fahasoavana reto tahaka ny tamin'ny Elisa zay no ataoko angataka amin'ny pasteur Sandra hivavaka tsika kehitriny dia aorianan'izay dia hivavaka ao anao manokana pasteur Sandra iaraka hivavaka isika Jehovah-Andriamanitra rainay masina tsara indrindra misaotra anao zay satria androany zay dia tamin'ny alalan'ny teninao dia nahazo taridalana vaovao indray nahazo direction vaovao indray nahazo fahalalana sy fahatakarana vaovao indray Andriamanitra manonona manokana ho an'ny isa-tokantrano ho an'ny isam-batan'olona tsirairay avy fa na inona mety hirika mety hoe nisy ifonana tompo hoe nisy laisser aller ve nisy zavatra navelanay niseho ve na izahay mety nanokatra varavarana ho anakarazana sakana na ho anakarazana lozy na ho anakarazana zavatra mety navelanay sinitra teo tokantranonay fa tsy nataonay teo le atmosfera na fiderana le ifonanay aminao zany manona manokana ary mangataka aminao zay Andriamanitra hoe aoka le tananao aoka ny tokantranonay isy le tananao aoka izahay tompo aoka ny olona tsirairay avy anana le taridalana hoe anokatra anao anokatra le irika anokatra le fahafahanao hirotsaka tsy hatran-dray eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy Andriamanitra milanao ny tokantranonay tsirairay avy hidiranao zahay ianao le nahary anay Andriamanitra manona manokana fa ninona zavatra voavoly tsy na fanahinina na tamin'ony tsy fahalalana teo amin'ny tokantranon'ny olona tsirairay avy dia tsy ho ambinonao intsony zany amin'ny anarana maheonao Jesosy ninona varavarana mety ho sikafan'ny olona tsirairay avy aoka ianao ny anakatona an'izany satria ianao no manana fahefan'izany Andriamanitra hidiranao zay ary manonona tompo hoe manomboka androany dia tena hoe ho ataon'ny tokantrano tsirairay avy ho principe hoe ny fiderananao ny mamorona ilay atmosfera na fiderana sy fankatoavana sy fanajananao no anjaka ao anatin'ny tokantranon'ny olona tsirairay avy ho voninahitry ny anarana maheonao amin'ny anarana maheon'i Jesosy Kristy amen amen mialohany hamarana antsika amin'ny fotoana androany dia te anome varavarana manokana nokatra varavarana ho anao raha mbola tsy nanolotra ny fiainanao an' Jesosy ianao dia mangataka anao ankehitriny raha tianao dia fotoana ankehitriny afaka manolotra ny fiainanao an' Jesosy ianao mpivavaka ianao hatramin'izay fa zao kosa ho ianao hoe za mba dia hanolotra ny fiainako an' Jesosy zany dia tena hiaraka amin'i Jesosy amin'izay ahako manomboka androany vity zay ny fiainako taloha rehetrarehetra fa fiainana miaraka amin'i Jesosy no tiako iainana manomboka izao raha ianao zay olo zay dia manasanao ankehitriny amerina zao vavaka tsotro zao avereny hoe Jesosy Kristy tompo amin'izao fotoana izao dia atolotro anao ny fiainako raisiko aloha tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana mibebaka amin'ny fahotako tia hanomboka fiainana vaovao miaraka aminao anao Jesosy soraty amin'ny boky ny fiainana ny anarako ary sasao amin'ny ranao soa amin'ny fahotako rehetra dia ho masina sy marina raha hialy atao ambonin'ny tany andray androany dia anisany hoany an-danitra satria zanak'Andriamanitra manomboka amin'izao fotoana izao ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nanaovako an'izany vavaka izany amen hivavaka manao indray ankehitriny sady hamarana izao fotoana izao tsika raha io miakasitraka anao zay amin'ny fotoana ny arahanay androany anao voninahitra mandrakizay ampianaranao zay hoe ny fahasoavana dia mila tontolo mila atmosfera na Elisa ary mila atmosfera mba afaka aminandray mihoatra lavitra zay raha eo anilan'ny Elisa zay mba iza moa
fa tompo ny fahasoavanao anatinay be dehibe zay napetraka ao kay mila moronanay atmosfera mba hivelatra reny fahasoavana rehetrarehetra reny fiderana no asandratray ho atsahatra iny zavatra be dehibe fimonomonomana fitarainana sy ny zavatra maro samihafa zay mety anakendrany reny fahasoavana rehetrarehetra reny mahatonga ny fahasoavana reny tsy naniry fa zao kosa ho asandratray ny fisaorana ny fiderana ny fanandratana anao fanomezam-boninahitra anao ho asandratray le atmosfera zay ahatonga ny fahasoavana hiaso ny fiainanay hitanao le Jehovah ka iaro anao ampamirapiratra ny taviny aminao le Jehovah ka midra fo aminao anandratra ny taviny aminao le Jehovah ka nomenao fiadanana amin'ny anarana raisany zanaka ary ny fanahy masina amen.